fobe hevitsika ema dia nanomana an'ity kulturalia andria amin'ny fahatelo ity ho fampiraisana ny fianakavian'ny finoana manerana ny fisahan'ny hevitsika ema. Ity kulturalia ity dia natao fifaninanana tomobile sy soratra masina ny hevitsika ema, ny marture ary ny fahalalana kapiteny. Andria amin'ny fahatelo araka ny lazaiko teo. Efa tonga daholo izy ankehitriny ety Avatra. Misy 12 nandray anjara fa ny 4 tsy tonga noho ny teny an-dalana nisy tsy afaka nandray anjara, nisy ilay avy any Toamasina dia anisan'ny tsy tonga eto ankehitriny. Mampiavaka an'ilay hetsika tamin'ity zany lavidavitra ny lalana ny tetezana satria raha niala tao Mahamasina dia nitety fiangonana 12. Azoko tononona ihany ny 12 atao kaingakaingana ihany Ambatonakanga, Avaratrandohala, Amboninampamarinana, Ambohipotsy, Ambohitately, Faravohatra, Malaobevalala, Betozaraina, Mandrosoilapy, Laribia Anamboniloha, Ambatolampy Ateroko ary ety Avatra. Ireo zany ny fiangonana 13 tetezana tao anatin'izay. Ny fotoana nanaovana an'izay 70 kilometatra izay dia tao anatin'ny adiny 4. Nahatonga an'ilay adiny 4 dia raha malala satria ny embouteillage tao anatin'ny adiny 4 izay tena vitan'izareo ara-dalàna, fa raha tsy adiny 4 izay no nanaovana azy dia mety tsy vitan'ilay izy satria araka ny fantatrareo dia ny rally moa zany ohatran'ny hoe maharaly azy dia misy calcul de temps ihany ao anatiny. Fa ny épreuve spéciale ny kulturalia dia fanontaniana amin'ny soratra masina. Épreuve écrite zany azy ny spécial fa tsy teknika. Tamin'ity zany nisy elanelam-bety noho ny crise nahazo ny fireneny ireny raha malala. Fa izy atao araka ny tenin'ny président satria ny président hevitsika ema nameny départ teo Mahamasina hiteo maraina dia ezahana atao isan-taona satria ny manomana azy ity manko tsy dia moramora loatra.